asan'ny pastera mianakavy azo toerana dia hanolotra ny rakitra isika aorian'izay vao andray fitenenana i pastera mazo toerana hitsangana isika nolotra ny rakitra. Isika fiangonana dia manasa anao pastera indray fitenenana. Misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavany sy ny fitahiny ny fitantanany ny fiainanay ny fiainan'ny fiangonana ka ny antsony anay mba ho isan'ny mpanompony. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa noho ny nahafahana niara-niasa tamin'ny sapely militaire Ampahibé. Misaotra révérend docteur Rakototsafy Mikael Mivady noho ny amin'ny fahatokisany napetraka taminay. Maromaro ihany izay ny nandalo tato amin'ny sapely militaire tamin'ny fotoana izay nizarana ny raharaha fa taitra ihany aho rehefa niteny pastera hoe ianao no misy olo toerana mandritry ny herintaona amin'ny fotoana izay tsy maheo aho. Salasala kely ihany aho fa dia ny lehibeako moa no miteny dia nanaiky aho. Makasitraka révérend, misaotra amin'ny fahatokisana fa sarobidy loatra zany hoe na dia eo aza ny maro dia voasafidy tao anatin'ny maro ka dia makasitraka indrindra. Misaotra tamin'ny fiaraha-miasa neny nandritry ny herintaona antsika teto miara-miasa, misaotra tamin'ny torohevitra, misaotra tamin'ny fanitsiana satria raha tonga teto tena tsy fantatro mihitsy hoe inona moa zany no atao rehefa aiza dia arak'izay dia makasitraka indrindra tamin'ny fiaraha-miasa rehetra fa dia ireny ny asa vitantsika noho ny amin'ny fiaraha-miasa makasitraka tompoko. Misaotra ny filohan'ny fiangonana Roland Fandimby miara-niasa taminay, makasitraka indrindra tamin'ny fitariana torohevitra fiaraha-miasa izay niarahantsika ny ombonantsika tao anatin'izay. Misaotra ny bureau-mpiangonana izay miara-mandinika, miara-mihevitra ary ny tena marina moa izy ireo ny tena miasa mafy fa izaho dia miandry fotsiny hoe inona zany ny fanapahan-kevitra farany dia rehefa hita ny fanapahan-kevitra dia mijery eo hoe araka ny fomba ny fiangonana na tsia na arak'izay izay no natao makasitraka indrindra tamin'ny fiaraha-miasa ny ombonana tamin'ny bureau-mpiangonana. Misaotra ny fiangonana manontolo nanaiky ny ara-niasa teto, hitako ny fandeferanareo indrandray eny antsefatsefana eny, misy ny vita, misy ny tsy vita. Dia iny moa tonga amin'ny tenin'ny tompo hoe na dia eritreretina raha hoe tapitra dia hoy Jesosy hoe rehefa vita avokoa izay nataonareo dia mitenena hoe mpanompo tsy mahasoa ihany zahay, fa izay tokony natao aza tsy vita ary ireny no vita ka dia ialana tsininy amin'izay mety tsy fahatanterahana, tsy fahatomombanana ary eny antsefatsefana eny misy diso kely dia ireny zany no ahafantarana fa tsy zaho le pasteranareo. Dia makasitraka indrindra tamin'ny fitiavana izay nasehonareo. Voaray ny firarintsoa nataonareo taminay mianakavy. Tsy zavatra toy inona no vitanay kanefa noraisinareo zavatra sarobidy zany. Fifaliana lehibe ho anay ihany koa nandray ny fankasitrahana avy aminareo
satria mariky ny finoanay fa nisy ny tenin'andriamanitra izay nampitaina dia noraisinareo tamin'ny fifaliana izany. Koa mankasitraka ny tompo ane amaly fity anareo araka izay abeny fahasoavany tsy hitalany ka omeny anareo mihoatra lavitra noho izay irinareo sy angatahanareo aminy. Ireo izay mianakavy mangataka ny vady aman-janako mba hitsangana. Ny teny moa révérend teo hoe mba tanisao daholo moa izavy izy ireo. Mandray ny présentation zany dia atolotra ny ramotoa sady pasteur Anjara zany le arona kely vatsy nataon'ny fiangonana teo tompoko. Eo ihany ianao tsy maninona. Saotra tompoko, saotra amin'ny vatsy révérend, saotra ny fiangonana manontolo tamin'ny vatsy dia ny tompo ane amaly fity. Pastera Randrianatoanina Anjara, izy no vadiko. Ny zanakay lay lava indrindra io Salomia, izy no vavy matoa. Dia ny eo akaikin'ny reniny i Kristina. Dia ny amin'ny sisiny io io ny lahatokanay Gifty. Gifty? Gift of God. Zany mo filaza azy révérend. Fanomezana avy aminareo dia zay no dia ireo zay mianakavy izy roa lahy reo moa izy roa mianada faran'ireo tato reo no natao batisa tamin'ny fotoan'androny. Izay no lava, izay no fohy misaotra mankasitraka ny fiadanan'ny tompo ane ho aminareo tsiraray, ho amintsika rehetra afahantsika manohy hatrany ny fiazakazahana amin'ity asa fanompona ity, ary ny tompo ane hitahy atsika amin'ny asa izay ataontsika ka ho ambinina ka hitasoa amin'izay rehetra ikelezanaina sy sasarana isika. Ny fahasoavan'ny tompo hanaraka atsika amin'izay rehetra alehantsika rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra indrindra tompo. Izay no mahatonga antsika miteny hoe tsy manao veloma fa mankasitraka satria zanaka trano tamin'ny chapelle reo enareo tsara fa izy dareo tato no natao batisa ho an'izay mahatsiaro. Misy ny fanasan'ny tompo asaina ianao zay vahiny homotatabatra aminay, ny tompo no manasa anao fa izay dia manolotra iaminy. Faranantsika ny tapany voalohany hitsangantsika no nira mialosy aoriany tsodrano.
Andriamanitra aminareo zao tsodrana zao. Andriamanitra ny fanantenana menanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana amin'ny finoanareo. Itomboanareo amin'ny fanantenana amin'ny hery ny fanamasina. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina hitantana ny dinareo, naiza lehanareo. Amen. Ivavaka mangina isika to. Fa Andriamanitra ny aviany zao zavatra rehetra zao, izy ny miazo nazy sady izy koa ny antony. Izy aneny omem-boninahitra. Ho an'Andriamanitra rery neny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
za Jesosy maniraka ny anjelo ka nambara ny zavatra ireo amin'ny fiangonana. Izaho ny solofo taranaka Davida le kitana mamirapira fitarik'andro. Ny fanasy ny ampiakarina manao hoe avia, aroka izay marehana hoe avia, aroka ho avy izay mangetaheta ary izay mety aoka isotro maimaimpona amin'ny ranonaina. Velatra malona antsika izao fanasana masina izao, manambara zany fanasana lehibe ataon'ny tompana an-danitra izany, aseho amin'ny alalan'ny famantarana hita maso reto sakramenta masina, ko asan-drato amin'ny tompo ny fotsika. Ivavaka isika, mety tsy mahavonjy ary tokony antainany misaotra anao tompo, satria tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ianao Kristy. Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray mijavatra rehetra. Manana ny fahefana rehetra nandanitra izay ty amboniny taminy. Ko noho izany dia feno fiderana anao, feno fanomezam-boninahitra anao anandanitra isanandro. Ny re serafima sy ny kerabi mirakotry ny elany, miarika anjely, ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra aminao. Ko mianta aminao zay Tompo, na mbola ety ambony tany aza, mba azo isantotra ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy Tompo tamin'ny alina iny izay namadia anazy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hano, ity ny tenika izay omena anareo, izao no ataovo fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa ninana izy dia hoy izy, misy tro amin'ity anareo rehetra, fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kelo. Izao no ataovy fahatsiarovanay, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ny areny mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry Tompo ranaizy nandanitro, indretra manao ny fahatsiarovany na tongavany zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganana avy amin'ny toerany maty, ny fiakarana amboninahitra, ary izy mifona ankavanany ray izay miandra nay bebaka ka mandray ny fibebahanay, ary zany mahatonga nay miandro sy mitalo ny fiverenany, ko mba hafena ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay ray io, taio tanteraka zao sakramenta masina zao endry Kristy le tokona, Kristy le tanteraka, Kristy le natena ndray mandeha monjana teo amin'ny azo fijaliana. Ry Tompo ray nan-danitro, oka hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahery, le fanahy miara milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay. Izany fanahy izany no mana masina, mamelona, mahary, ko mianta aminao ry zahay ry fanahy masina, amasoiny ny mofo manamara amin'ny tenan'i Kristy, amasoiny ny divay manamara ny ran'i Kristy, fa nao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako ao malalanao. Satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ao aminao Andriamanitra raisy tokoa ane, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ane, ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay mivakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika rehetra dia tena iray na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray mofo ray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izao rahantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Mamoaza vo miendrika ny fibebahana, hoy ny Tompo andeha fevotra vokoa sao ny zavatra rehetra. Amen.
Ipetraka no larakira voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Izay efa mamoa voa tsara ny fibebahana. Amen.
Ka isika impoa amin'ny fanetretena manao hoe tompo. Tompo tsy mendrika nidirana ambany tafitrano. Tompo tsy mendrika Ny mofinaina no atolony anao manaiky mba olony. Jesosy Kristy izay maniraka atsika hiala amin'ny ratsy ka mba hanao ny marina hoe raiso hano ity ny teniko izay omena anareo izao no ataovy fahatsiarovana. Jesosy tompo no nanolotra ny rany masina ho avotra. Jesosy Kristy ilay miantso asianao hiasa hamovoa tsara miendrika ny fibebahana. Sotronareo rehetra ity, fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana na misotro
ianareo. Misaotra anao zay Andriamanitra fa nandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao, any mpanahy mahavoky za amin'ny ary sakafo mifanjakany lanitra, maranata avia Jesosy Tompo, amen. Hoy ny apôstôly masina aminao, mifalia mandrakariva ho ny Tompo ho za indray mifalia, aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbiakaiky ny Tompo. Hipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny rakim-pisaorana.
anareo aneny tompo ka iaro anareo ampamirapiritra mitavana aminareo eneny tompo ka iantra anareo nandratra mitavana aminareo eneny tompo ka anome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho andehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.